ahoana mariny ity fananganana Colisée ity. Ankalazany tsingery taona fa 80 taona niverenan'ny fahaleovantena isika eto Madagasikara amin'ny zoma fa 20 ny volana Jiona izao. Raha somary iverenana ny tantara dia ny taona 1979 no lasa zanatany Frantsay Madagasikara ary nalefa sesitany tany Algérie irana valona fahatelo. Izy no mpanjaka farany nanjaka sy nipetraka tao anaty rova. Izy ihany koa izany no mpanjaka farany nanana ny fahefana rehetra amin'izay nanaovana ny tao anaty rova. Lasa vakoka noho izany io toeran'io izay misy ireo foto-drafitrasa maro samihafa natsangana tamin'ny taona fahampanjaka. Tsy misy intsony ny fananganana foto-drafitrasa vaovao taorian'izay. Mazava ho azy fa manimbazimba izay manovany ao anatin'ny rova ary ny mpanjaka irery andry no afaka manapa-kevitra amin'izay atao ao anatin'io rova io. Gaga nefa ny vahoaka malagasy fa dia amin'izao andro izao izay tsy misy mpanjaka intsony raha toka fikojakojana sy fanarenana amin'ny mahavakoka azy no tokony natao, kanefa dia mahasany mpitondra ankehitriny manangana ilay Colisée. Tena fanimbazimbana ilay toerana masina amin'ny malagasy tokoa izany. Fa dia nofitahana fotsiny izao ny vahoaka satria raha nitsidika teny anaty rova ny filoham-pirenena ny taona 2024 dia izao no lazain'ny ministry ny kolotsaina taorian'ilay fitsidihana. Amin'ity taona ity izany hoe hanomboka faran'izay aingana ny asa dia rehefa tonga ny fankalazantsika ny faha-80 taona ny fahaleovantenantsika dia efa mba afaka mireharehantsika malagasy fa manana rova voatsangana indray ary manaja izay rafitra nisy tamin'izany fotoana izany mihitsy averina amin'ny laona ohatrany hoe niendriny taloha izany. Fanarenana no voalaza fa tsy nisy resaka mihitsy hoe fananganana Colisée. Izany dia fanafenana sy famitahana fotsiny izao ny vahoaka malagasy. Tiana ihany ny mampatsiahy fa izany Colisée izany dia tantara romana ary mampatsiahy ireo gladiateur. Tsy misy idirany tantara sy fomba mamalagasy mihitsy na dia kely akory aza. Ny fahitana izany foto-drafitrasa vaovao izany dia manosihosy ny mamalagasy sy matany masina any anaty rova sy ny tsy fanajana ny vakoka ary ny kolotsaina mamalagasy. Izany no nanetsika ny ambopon'ny vahoaka malagasy maro na teto an-toerana izany na ny tany ivelany, ka nisy mihitsy aza ny fanaovana pétition na fanangonan-tsonia na namariana fa tsy mankasitraka izany ny vahoaka malagasy. Ny manampahaizana mpitahiry ny vakoka aza moa dia laza fa nininana fenina ny fanamboarana i Colisée io. Tsy ny manampahaizana ihany fa ny mpanao politika sady filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia nilaza ny heviny ihany koa mahakasika io fanimbazimbana ny maha-malagasy io. Mariky ny fiandrianam-pirenena ny rova Manjakamiadana izay nataon'ireo rasantsika taloha, ary io vakoka io dia tena manana maizy azy tokoa satria teo nahitana ireo fifandobiasa toeran'ireo mpanjaka teo aloha. Noho izany zany tsy maintsy hajaina sy tandremana toy ny Andrakandriamaso ny momba azy io, na eo amin'ny lafiny endriny zany na eo amin'ny lafiny asiny zany ary indrindra eo amin'izay fomba tokony atao. Ia raha mahita nefany fa dia tsy famerenana n'le rova araka ny maharova azy Manjakamiadana azy no tranga fa nananganana foto-drafitrasa vaovao mihitsy dia ilay antsoina hoe Colisée. Le zavatra boribory amin'ny beton reny dia misy fipetrahany ery endrika vaovao mihitsy zany le izy. Asa na tsy fahalalana na fanahininana dia tena hoe mba te ampiseho koa ny hoe manan-katao. Fa raha nanana ny fikasana io nareo re olona tena areo tsara aloha, fakafako ao tsara ary dinio tsara. Fa tamin'ny andro teo alohany ny mpanjaka dia nidina taty Andohalo na teny Ambatonakanga no namory vahoaka, fa tsy ny vahoaka da hiakatra any an-dapa. Zay anankiray. Ny fananganana ny foto-drafitrasa io nanova tanteraka lay endrika ilay rova Manjakamiadana. Mazava ny voalazany
fa tsy mahamenatra akory ny mianatra. Teo ihany koa ireo olon-tsotra. Zany resaka hoe fanamboarana resahanareo sy ny tariny zany tsotra fotsiny ny teninay mpitana fomba aza kitikitiana am'izay nanaovany razana azy ny zavatry ny razana aza kitikitiana sy ovaovaina am'izay itiavana hanova azy ny zavatry ny razana na ny fombany na ny fadiny na ny momba azy rehetrarehetra na ny endriny alao ohatra amin'ny taloha. Teo ihany koa ireo fikambanana andriny. Amin'ny fomba malagasy ny kianja dia tokony any amin'ny faritra andrefana no atao fa tsy any amin'ny faritra atsimo atsinanana. Manaraka izany koa dia tsy manaja ny sotoavina satria ilay coliseum io dia miambo raha mipetraka ao anatiny ao ny olona dia miamboa ny lapa manjaka miadana ary miambo ihany koa ny fasana fety miandarana misy an'ireo mpanjaka ka tsy mety tsy manaja ny sotoavina sy ny kolotsaina malagasy. Toerana masina ny rovana Tananarivo ka rehefa manao ny tsy mety manota fady dia tena misy vokany mitondra ozina sy zava-doza eto amin'ny firenena. Maro be ireo efa naneho ny heviny ary nilaza fa tsy mankasitraka ny fanorenana io Colisée io. Raha ny fanarenana ny rova dia tsy izao fitondrana izao akory nanomboka nanarina io rova io hatramin'izay namaizany tamin'ny taona 1970. Samy nanao izay andraikitra vitany daholo izay rehetra mpitondra ny fandimby teo. Raha fanarenana no atao dia izao ny fipetrany raisy ny tompon'andraikitra tamin'ny fanarenana io rova io. Hoe tsy maintsy mijoro araky ny endriny teo aloha le lapa. Raha tsy diso efa elaela ihany moa zany efa fotoana mahery mahatratra any amin'ny 160,000 lanoany ny isan'ny vato. Izy io dia natao mihitsy photogrammétrie, natao lazérométrie nanaovana an'ilay izy dia nijerevana mihitsy ny vato tsirairay hoe manao nyty manao nyty manao nyty dia ny vato tsirairay dia tena nasiana numéro mihitsy nasiana repère mba afantarana nisy sy amiarenana azy satria nisy vato tsy azona verina, nisy vato azona verina, misy vato tsy nesorona mihitsy zany karazana zany. Azonareo an-tsaina tsara kosa le afo be takaninona zay nandoro dia nametraka an'le vato betsaka ho simba tao anatiny indrindra nefa ty anatiny. Ianao anefa mba te hiaro ihany koa hoe le mahavakoka an'le izy dia tiana hotehirizina le teo taloha hatrany hatrany zany. Dia ny solona zay tsy mety tsony dia soloina fa tena amin'ny fomba ataoko hoe scientifique ary moderne na miarenana an'le vato. Dia misy fomba mihitsy le atao hoe charte d'Athènes, charte de Venise zay milaza hoe aona ny famiarenana ny fananganana indray reny le monument historique ireny. Dia misy fomba ary misy lalàna, misy fepetra ao anatin'le izy zay tsy maintsy hajaina. Mazava tsara izany fa averina amin'ny laoniny ireo simba teo aloha fa tsy andao asiana Colisée anaovana fety. Aza mba manaonao foana fa ilaina foana fampiarana sy ny fakakevitra rehefa tsy hay izay tokony atao fa tsy hoe ianareo aloha izao no eo ka azonareo atao daholo izay tianareo atao na dia tonga hatramin'ny fanimbazimbana ny vakoka mahamalagasy aza. Tsy anaiky an'izany mihitsy malagasy izay sari-piaro eo amin'ny tantara sy ny kolotsainy. Azo lazaina fa miteraka savorovoro eo amin'ny samy malagasy ny fananganana io Colisée ataon'ny fanjakana io. Ny malagasy vitsivitsy hatrany ampitan-dranomasina aza moa dia mba nanao fihetsiketsehana ihany koa amin'ny tsy fankasitrahan'izy ireo izany. Ny zavatra tsapa nefa dia nanao be marenina ny fitondrana ka na dia maro aza ny malagasy no tsy mankasitraka izao fananganana io Colisée io dia hita fa mitohy manao ny ataony ihany ny fitondrana. Noho izany nametraka fitoriana iresolotena ny taranaka Andriamanjaka eto Imerina. Ny fitondrana républicaine valeur anankiray dia izahay zany miaro an'le valeur mahamalagasy ary io sy eto Imerina raika fa amin'ny mifatra miretrarehetra. Dia rehefa sy niresahana zany zahay tsy nansoina zahay. Lalàna dia milaza fa tsy azo atao ny manimba ny vakoka
satria reo no misy mitantara reo no iaingana fa atsika mahafantatra mamalagasy atsika tsy azo atao de tsy azo atao de tsy azo atao ny olona ary anaty ranomasina ny fongariny ny atsika eo amin'ny lafiny fantika an-dalàna dia mitsindrina nasorona misymbaina le izy raha ohatra manangana ianao dia lalàna milaza fa tokony apetraka ho hita mazava tsara ny permis de construire ary mandritry ny fotoana anaovana n'le fananganana dia tokony apetraka tsara ny permis de construire na le teletoerana zay a dia nahita fa tsy misy ny permis de construire dia be de be ny tsy fanarahan-dalàna zay natao azahona azy raha atao hoe misy le izy be de be satria voalohany aloha raha ohatritsika mesaka ny atao hoe vakoka dia misy ny conseil national ny patrimoine zay tsy maintsy antanina ny heviny reo olona reo a dia olona zay mahay ny atao hoe vakoka mitandro ny vakoka manao zay ikajina ny vakoka tsy nantanina ny hevitry ny conseil national de patrimoine akoatran'izay tokony nantanina ihany koa ny architecte ny commune d'Antananarivo tsy misy an'izay ao akoatran'izay tokony nantanina koa misy consultation ny public tsy misy koa consultation public zay voalaza ny lalàna ny olana ngeza be a dia tsy misy ihany koa ny étude d'impact environnemental ka ny fisiny io zavatra io eo zay amantoniny amina toerana zay efa marefirefo dia mety hiteraka olana amin'ny lafiny environnemental ny fehiny de zao ny mpitondra de tsy tompon'ny fahefana fa mpindrana ihany izany tsy midika fa afaka manao zay tiany atao izy efa nylozany toetrandro ny fanaovana bontolo eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena mbola fanontaniana mipetraka moa ilay hoe ampahafiry ny vahoaka malagasy marina moa no nametraka anareo teo fany marina sy tsy azo lavina de ny vahoaka malagasy tonga saina no analanareo eo ka mba eno ihany izy ireo fa tsy sanatria ka ho bado daholo ny vahoaka malagasy rehetra fa ahoana mariny ahoana mariny